tsy olon'olom-ponana tongatonga ho azy akory ireto kandida solomavambahoaka atolotry ny tia maka25 ireto fa voafantana sy ny sivana mialoha ny naha-kandida azy. Samy avy any amin'ny faritra ny aviany avy izy 7 mianadahy ireto ary mahafantatra tsara ny olana sedrain'ny mponina any amin'ny distrika misy azy ireo avy. Saika mitovy avokoa izay olana sedrain'ny vahoaka malagasy izay, toy ny tsy fandriam-pahalemana izay tena mampikaikaika ny malagasy iray manontolo. Ny olana sedraim-ponina ao amin'ny distrika Soavinandrenitasy dia ny ao voalohany indrindra ny resaka fandriam-pahalemana aloha. Manarakaraka izany dia ny resaka fananantany. Mijaly dia mijaly ny vahoaka satria tsy afaka intsony izany ny matoritory na makamakaina ny tokantrano fa dia tsy maintsy mivoaka amin'ny alina miandry ny vokatra. Tsika raha malala amin'izao fa vokatra amin'ny vary dia tsy maintsy mivoaka izany ny vahoaka eny an-tanimbary miandry ny volovary, nefa tamin'ity dia tena nety dia nety tokoa ny fambolem-bary. Ny resaka fananantany dia maro dia maro ny mpanararoatra any madinika satria misy no milaza fa mahitahita dia manararoatra madinika dia alainy daholo ny tany madinika. Ny olana sedraim-ponina ety amin'ny faritra Avaradrano zany dia ao ny tsy fandriam-pahalemana, ao ihany koa ny tsy fananan'asa, ary indrindra ny atao hoe tsy fananan'ireo mpamboly intsony, ny atao hoe masom-boly na koa ny zezika izay entin'izy ireo anaovana izay fambolena izay. Dia eo ihany koa ny resaka fiompiana izay efa tena atao hoe tsy manana ireo taranaka biby fiompy loatra intsony vokatra izay tsy fandriam-pahalemana izay. Mazava ho azy amin'ny distrika ny Tsiromadidy azy région Bongolava dia voalohany indrindra aloha tsy fandriam-pahalemana. Izay ny olana fototra izay sedrain'ny mponiny vahoaka ny Tsiromadidy sy ny région Bongolava amin'ny ankapobeny. Manarakaraka an'izay ity fitotonga ny vidim-bary ity satria dia 520 isanjato ny vahoaka malagasy ary amin'isan'izay ny mponiny Bongolava sy ny distrika ny Tsiromadidy dia tantsaha avokoa mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny omby izay nompiana lasa ndalo, ny vary izay nambolena ny afina nandritra ny volana maromaro dia io mitotongana be io satria manino, satria ny fanjakana dia nametraka ho 22 andrara ny fampidinana ny vidin'ny vary amin'ny alalan'ny fanafarana ny vary mora. Tsy hitazam-potsiny ny fahorian'ny vahoaka malagasy anefa ireto kandida tia maka25 ireto fa vonona amin'ny volavolan-dalàna mifanaraka amin'ny filan'ny isan'ny distrika. Ny volavolan-dalàna mikasika an'izay dia efa vonona tokoa satria moa raha antsika malala fa ny asan'ny solombavam-bahoaka izany dia tena mandany lalàna, ary izahay ny tenako manokana izay ao anatin'ny tiako Madagasikara ty amin'ny faritra Soavinandrenitasy dia tena hiady ho an'ny tombotsoam-bahoaka. Izany hoe ny lalàna izay ho tapahanay ao amin'ny antenimieram-pirenena zany dia tsy lalàna ho tombotsoan'olon-tokana intsony ohatran'le nazatra teo aloha teo, fa dia tena lalàna ho tombotsoan'ny be sy maro indrindraindrindra fa ny vahoaka madinika any fotony ihany. Ny manina moa zany dia eo mihitsy le resaka hoe sosialin'ny vahoaka. Sosialin'ny vahoaka eo amin'izay resaka fambolena sy fiompiana, eo ihany koa zany ny fijerevana an'ireo atao hoe olona tsy anasa kanefa mety ahitana ihany hoe vahaolana amin'ny fanjakana na amin'ny fahefanam-panatanteraka ihany koa izay zavatra. Mazava ho azy satria dia asan'ny solombavam-bahoaka tokoa zany ny manao lalàna, volavolan-dalàna, ary indrindra anisan'ny tsy maintsy hoatrehana voalohany amin'ny mahadepute tena amin'izay fotoana izay io fijerena ny olany mponina io satria ny député ihany koa dia mihaino ny atahita-bahoaka sy mitatitra an'izany eo anivon'ny fitondram-panjakana ka apetraka io 22 andrara io efa voalaza ao anatin'ny programme anasan'ny tiako Madagasikara izay an'ny Filora Valomanana, filopitarika Marc Ravalomanana zany fa ny manifesto no tanterahan'ny député maro anisa satria tsika dia mihitsy sady manantena fa azo maro anisa manderana Madagasikara. Voalaza ao fa ny fambolena sy fiompiana dia manana ny anjara toerany ngeza be amin'ny fampandrosoana. Dikan'izay rariny loatra raha izahay député maro anisa amin'izay fotoana izay ny hiady ho an'ny tombotsoa imbonana. Marika izany fa efa vonona ny kandida ny antoko tia maka25 ary efa maty paika avokoa ny asa ho ataon'izy ireo rehefa eny amin'ny antenimieram-pirenena.